Salama dole. Ikuto moa zany a malaza mpanelitsika fivavahana, malaza fa devoly a antikrista. De zao ngamba ny zavatra tsy fantatrareo. Raha ohatra ianao io mivavaka ianao any an-tranonao a amin'ny cercle privé anao a, zay fivavahana ataonao any ninina fivavahana ataonao a, anao rery zany. Conviction personnelle zany a, ino zany confession anao manokana. Ka ikoto a tsy miditra am'zany mihitsy. Libre anao am'le zavatra ataonao. Fa raha ohatra kosa mpitondra firenena ohatran'ry Mikael reto no zesizesy tary Ankara-Malaza no mitory teny miaraka amin'ny tenue de combat, de am'izay fotoana zay a de makasika ny koty zay zavatra zay, makasika ny malagasy ray manontolo zay zavatra zay. Raha ny FFKM no asaina mitarika ny firenena, firenena laïque, firenena tokony samy manana liberté ny confession a, de am'izay fotoana zay a de tsy d'accord am'le izy. Hitanareo ngamba ny publication nataony page Mada décryptage androany. Fa i Mikael ty kay nandeha nitsaitsaika, nandeha jet privé tany Dubai. Jet privé na businessman na Dubai nandehanan'ny Mikael du 9 au 11. Nitsaitsaika tany izy a, de araka filazan'io page io a, de nitondra volamena izy zany, nanao affaire na volamena izy makany. Niteny izy eo hoe za manana proof izy a, ka afaka manao démenti colonel Rassa. Afaka mitory anazy koa colonel Rassa hoe fanaovana dénigrement na diffamation. Ao izy ao sa izy ao fa manana proof izy am'zany zavatra zany. Ka zay indrindra mahatonga ny koto a lagy sy sosotra teny ratsy am'ty resaka fivavahana ty. Ianao mampiosina fotsy any Ankara-Malaza ianao de ianao no farany masina indrindra. Filoham-pirenena anao miaraka amin'ny tenue de combat ianao any am-piangonana anao milaza fa zany rahan'i Jesosy nanao so. Nefa ka ampiesona le malagasy fotsiny ataony zay any tsy d'accord am'le izy. Zay mahatonga ny koto antikrista sy anti fivavahana. Tsy ny fivavahana ny tsy reveko le fomba fanaovana azy. Fa tsy raha mbela tsy fotsiny. Maninona moa ela manao affaire Allah sy ny revelany ambadika any. Fantatro daholo angeny affaire tao Bovima, affaire ny Mikael io. Fantatro koa ny momba anazy personnellement amin'ny vadiny io sy ny vadiny teo aloha. Fa zany tsy de idirako loatra. Fa à partir du moment hoe ny olona terela ino moa zany terela ivavaka kristianina Madagasikara-nay no avadika lahy ho kristianina théocratique, am'izay fotoana zay a de tsy d'accord. Raha ivavaka lahy ataovy zay naiongany lahy any amin'ino moa zany any Ankara-Malaza any zay ataony lahy na ilomano lahy zay zavatra ataony lahy tsy diranay. Fa ohatra mpitondra firenena lahy, mpitondra fanjakana lahy de tsy mety le izy. Any nge le izy inona ny idiran'ny FFKM am'izay fikanondrom-pirenena? Maninona ny terela izay tsy maintsy hiaritra ny FFKM. Nefa FFKM ary vao mietsika de tratrany olona fa mandainga. Fa maninona izy manafatra ny Andry Rajoelina de lazaina fa tsy zay nafatra iny fa le olona anankiray tsy tonona anarana. Avoaka ny olona ny anaran'ny olona tsy tonona anarana nanafatra ny Andry Rajoelina ka olona conseiller personnel ny spécial ny Andry Rajoelina. Zany hoe akamin'ny Andry Rajoelina ihany reo FFKM reo ny petsapetsa sy moa zany petsara velatsy afitondrana malagasy hatramin'ny taona firy. De zay ny terela ieno zavatra ten'izy moa FFKM. Zay le mahasositra am'resaka fivavahana zay zavatra zay. Maninona tsy invité lahy ny fikavana silamo raha misy fikavana amin'doha firenena ny resahana. Maninona tsy invité lahy de mizesizesy tatay daholy misy milay daholy miara avy any hatramin'ny foza rehetrrehetra andeha fikanandrom-pirenena. Inona ny fikanandrom-pirenena ao? Zavatra efa vita matipaika hoe inona ny zavatra ho apetraka amin'ny ino moa zany constitution. Ry zalahy reo nefa manao zavatra io. Aratiavin-dra lahy asona ny laïcité Madagasikara. Zay manome lagy ela ve miaraka amin'ny businessman na ny Dubai ela mandeha tsokosoko. Nefa lahy filoham-pirenena de lahy mampiasin'olona ry amin'ny Ankara-Malaza ry. Tsy le alika. Zay le fandehan'le izy.
fa na ny afiran'ny Mikaela manokana ary izy manokana iny matoa zay laky amin'ny zavatra ataony amin'ny fivavahana amin'ny toriteny hoe zahay mba tsy nirano Jesosy zasosososoi Jesosy satria fantatra inona zavatra nataony tamin'izy niala tamin'ny chef de région tany Ambovombe lasa izy niasa tao amin'ny Bovima dia orinasa mpanondrana hena any Karana Danila Ismail tao Mikaela tao niasa tao nangataka disponibilité izy nangataka nanao année sabatique izy ahafahany miasa amin'ny civil tao tadiavin'lery esorina ny sécurité civile reo banta amin'ny sécurité reo mandray 300 000 ariary par tête de tonga izy de maramila vatatainy na sainy anao an'io zavatra io maramila mpanjakana de le 300 000 ariary maka izy 300 000 ariary io par tête io de menimena le vatatay hoe fa hoana zay no amena karaha mavaroasaka de ozy le ry hoe zara lisany raha mba misakafo tsara lisany mba matoro tsara lisany atao mba mahazo solde na 10,000 de mandeha Nicolas any amin'ny Général Bomba nisy dynamo anankiroa very lafo vidy tao amin'ny Bovima tao tamin'ny sécurité de bandy hafa inama zany tsy manatsiny no tonga de nomenatsiny de voaroiroy de voaroka de aveo amizay iverina miaramila amizay Mikael de Général Bomba no nahazo écolazy de lasa any amin'ny Kapisaty be de be ny affaire ao fa zaty tsy resaka an'izy fa aza ampiasonina fotsiny ny olona hoe mpivavaka be la mpiandra be la Jesosy ary Andriamanitra ary zao fa rehefa afera-pirenena de ataovy ny afera-pirenena amin'ny mafilo tsy mendaniny akasy tsy mineroa tsisy raha iny amanina izy na kristiana na tsy kristiana fa rehefa afera-pirenena raha-pirenena de ataovy raha-pirenena fa tsy ny olona ny ampiasonina amin'ny lavarobo sahitra rehetra de aveo mpitendra Ravatomanga ny Waterfront zay ny Danil Ismael dina ny réaction ny Danil Ismael ny poulainy ty le bandy ty i colonel ty tsy teniny détail mikasika an'io fa Danil Ismael kasika Kapisaty niakatra fitondrana sy ny toeto karana daholo zany zavatra zany tsy dirako ny vie privé ny colonel fa ao koa misy sahotaka be ao nanambady izy taloha mbola tsy vita divorce hatramin'izao miaraka amin'ny Ramatoa ty zany affaire privé zany fa rehefa makasika ny afera-pirenena sy famitahana sy fampiasonana de tsy maintsy resahana l'izy manina tsy mivoaka mihitsy ny zanaky i colonel firy ny zanany tamin'ny vadiny taloha sy amin'ny vadiny am'izao tsy resahany tsy avoaka ohatrany ny Obama tsy avoaka ohatrany ny Rajoelina satria misy zavatra tsy milaminao de inona koa moa zany zavatra tiako resahana de anjara lisany am'izay ry Gen Z sy anjaranareo ny malagasy mieritreritra hoe ty colonel ty ve atokisana hitondra fanavaozana hitondra a Madagasikara any amin'ny fifidianana libre hitondra tsika ho aiza ity colonel ty raha fantatra ny affaire privé ny tamin'izy mbola miaramila ny fiainany manokana sy zao zavatra hitan'ny olona mitrango zao ka tsy fotoana ve zao tokony andrasana fanapahan-kevitra sa iandry efa tafajiboka tanteraka le firenena zay vao korapaka dolidolo daholo fa rehefa hita le olona napetraka natokisana fa hitondra fanavaozana hitondra Madagasikara any amin'ny fanavaozana sy any amin'ny fivitiana mangarahara de tsy arakarak'izay ny fandehan'izy fa karana alery koa nge mitisy karana nge ny tena marina ny colonel io dada lery Golamaliny anarany mamany mitisy vakina karatra sy karana ka tadiavinareo anenjika karana ao ny colonel manana objectivité ve izy manana fair play ve izy amin'ny karanareo karana manao zavatra rehetra ataonareo izy raha karana fa de inona moa zany anjaranareo fa za aty amin'ny inona moa zany zao ny reve ty de anjaranareo raha mbola atoky anazy nareo amin'ny hoe fikanando FFKM nefa ny constitution efa vitan-dralahy setra rehetra todiny gasy de pesonina ry volam-panjakana ny lanina amin'ny condoporiny io
volam-panjakana lanina amin'io de misesisesta daholo miala avy any daholo iry izy moa Augustin-Andriamanan'olo miala any daholo misesisesta daholo fokanandreo pirenena inona ny ko anareo ao inona ny resahanao andana fotoana fotsiny sy ampiesona fotsiny fa ny constitution sy ny zavatra ohatsangana efa mipetraka daholo mandeha ny fiaraha-miasa amin'ny karana mandeha ny fiaraha-miasa amin'ny frantsay so miaraka amin'zareo ina moa zany any Dubai indray ka de anjaranao mieritreritra hoe aizy Madagasikara io anjaranao mieritreritra hoe atokisana ve io bandy io tsy tokony esorina ve io bandy io satria hoentiny makazy ilay firenena zay le izy sura daholo